Nanatanteraka feonambe ny toko ZFM na ny gideona fandresena ny fatrana eto Madagasikara teto Manjanga ny alahady fa 9 oktobra taona 2024 tao amin'ny espace ny Antsika. Nanatrika an'izany feonambe izany ny filoha-mpanorona ny toko pasteur Mayol André Christian Dedonné, ny filoha nasional Rakotovao Andriaparana sy ireo komity nandrafitra azy. Maro dia maro ny olona nanatrika n'ity feonambe ity, tao ireo efa tao anatin'ny toko efa hatr'izay ary teo koa ireo mbola hiditra amin'izany toko izany. Nampiavaka n'ity feonambe ity ny fanatrehany Sojabe teto Majanga ary tena makasitraka tanteraka izy ny amin'ny filatsahany pasteur Mayol ny filoham-pirenena ny amin'ny taona 2022 ary dia nitsodrano ny tenany. Anak-anak dia mirip mauli murmurda. Amba pakai iwas, tapi dia bau takir. Esa alam punau na milasan nau. Anja e firine na pamahasa ni Malagas. Tatera kayu. Muyawe sangan tabarisha kamarafa. Amen. Tatera kayu. Amen. Votoatin'ity feonambe ity ny fanomanana ny fahadimy taona ny toko ZFM satria ny volana janoary taona 2024 no nijoro ny toko. Teo ihany koa ny fampahafantarana ny programa nasa ny toko dia ny fandresena ny fahatrana eto Madagasikara. Nisy ny fanasam-pitenenana ny filoha nasional ny toko ZFM Andriaparana Rakotovao ary nazavainy tamin'izany ny andohan'ny toko tamin'ny taona 2024 efa talohan'izay fa tamin'ny taona 2024 no nifanena izay miraharaha fampiantso dia miresaka ary nanamafy fa tonga fotoana izay tokony andraisana tanana ny raharam-pirenena. Efa natao ny fivoriana maro samihafa sy ny fionana dia afaraka tamin'Andriamatoa Tarovy ary tapaka ny hevitra fa hatsangana ny toko politika tamin'ny volana oktobra 2024 fa hatsangana ny toko politika gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara. Natao déclaration officielle tamin'ny 1 janoary 2024 dia araky ny filazany solitena ny bureau régional teto tsy nisy teny volana akory tonga dia nitsangana ny bureau rehetra nanerana ny fandranoam-roapolo teto Madagasikara. Ampaniatrehan-tena no ilazako aminareo fa tamin'ny taona 2024 nitety amin'ny Madagasikara ary district 520 dia misy branche ZFM dia misy district 10 nanantona tamin'ny fotoana tamin'ny lalana izay nalovako. Izany hoe district 9 zany no misy branche ZFM eto Madagasikara. Kely sisa. Ary nisy ihany koa ny fanetanana izay nataony ho an'ireo izay mbola manam-pandrinana ny hiditra ao amin'izany toko izany ka nanome baiko ho an'ny tompon'andraikitra eto Majanga ny tenany amoaka indray ny karatra mahampikambana. Tsy vitsy ny olona izay te hiditra fa ny karatra fidirana anay zao tsy baraka. Koa manentana amin'ny bureau régional eto Majanga amin'ny faritra Boeny ray manontolo apartahoaingana ny karatra avelao hiditra mpikambana. Raha mbola misy tsy manana karatra amintsika ireo aza misalasala manatona an'ireto bureau reto fa fornisy ny andrainareo satria ny atao politika ZFM dia tsy mianjafy tompo fa vorona iara miasa ny rehetra izay tsara sitrapo
ka vorona ny atateraka andiady amin'ny fahatrana ity. Firiakevitra ny toko ZFM ny fandresena ny fahatrana eto Madagasikara ary dia no amafisin'ny pasteur Mayol izany tamin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony tamin'ity fionam-be ity. Dikany hoe Gideon andresy ny fahatrana eto zany tsy vitan'olon raiky. Voalohany eo nareo ray aman-dreny raha tsisy tsodrano-nareo tsisy raha azonay atao eto. Saotranao ray aman-dreny Sozabe. Zanaka ny tena alohanao. Ray aman-dreny koa amin'ny toerana ray. Mananjanaka. Ray aman-dreny za fa mananjanaka. Za miresaka amintsika izao efa vita 50 taona. Zanako ray volana ny fahaleovan-tena. 26 mai, za teraka 26 mai 1960. Fahaleovan-tena 26 juin. 50 taona. Tao anatin'ny 50 taona nahitako masoandro. Tsy manatsiaro an'izany hoe fiadanana tao amin'ny tokantrano izany da dia fantrana. Zavatra mitsiry tato amin'ny saiko dia hoe raha mba lehibe ihany mba mahita lalana dia mba hiady amin'ity fantrana ity fa mijaly izahay miloko fantrana. Izany hoe efa ranokoriana tao anatiko tao ary nanosika tamin'izany dia mba lalana hitako tamin'zazazy tao anatin'izany fantrana izany dia hoe hanao mompera rehefa lehibe satria izay katolika dia hitako hoe ny mompera no mety mavonjy ity firenena ity. Dia tonga tokoa ny fotoana tonga ny antson'Andriamanitra mandeha any. Reko ny fahoriany voaka malagasy, reko ny fantrany voaka malagasy mitaraina mijaly isanandro. Za tsy hanazava intsony ny antony ny latsahana sy zava-nisy hatramin'izay fa efa voazavako reny tamin'ny radio na tamin'ny televiziona fa zay antso izay andao vonjeo ny malagasy. Zara ny malagasy ny misafidy manao politika foana no ataontsika teo hatramin'izay satria miheverina hoe zavady raha ny mpanao politika ny fanarenana sy ny fanasoavana ny firenena ary zay tokoa no marina anjara ny mpanao politika. Nefa ny mpanao politika atsika teto Madagasikara tsy mataka ny mpanao politika tany ampitan-dranomasina any izay mitsinjo ny fireneny sy ny vahoakany ka nampandroso ny fireneny sy ny vahoakany. Fa ny mpanao politika tsika teto Madagasikara dia mitsinjo ny tenany sy ny fianakaviany sy ny antokony fa ny vahoaka maro anisa dia raha tsika mahita amin'izao fotoana izao. Tonga ary ny fotoana mba havadika indray ny tantara. Alao mba havadika indray ny tantara mba hanova araka izay tokony ho izy tokoa isika. Araka ireny efa nambarako ireny mba nisy pastora ihany teo miezaka ny mba handray anjara hanarina ny firenena dia niala nenina farany Andriamanitra angamba amin'izao satria miantso an'Andriamanitra ny vahoaka malagasy na inona finony na inona fiaviany na inona fombany dia malala fa misy an'Andriamanitra andiana nahary na ary ny lanitra sy ny tany izany ka na niobolana gasy aza manao hoe aza ny loha samangina ny jerevana fa Andriamanitra tampony loha ka dia tonga indray Andriamanitra nandre fitaraina voaka malagasy dia naneraka olona iray indray zoro eto alohanareo araka ny baiko za tsy afaka hiteny tolotena hoe ndeha za hilatsaka fa mba teo amin'ny filoham-pirenena na ndeha za hilatsaka fa mba te azo voninahitra andeha hirotsaka fa mba te hanambo-karena koa rehefa filoham-pirenena dia miala tsy izay nanosika fa antso nanosika. Tonga ny fotoana mandehana amin'izay ianao fa reko ny fahoriany voaka malagasy sy ny fitarainany fa hamonjy azy dia andana lazao amin'ny saiko io ao amin'ny collision lazao na eny ny voaka malagasy na tsy eny fa hamonjy azy na makasitraka anao ny voaka malagasy na tsy makasitraka anao hamonjy ny voaka malagasy satria reko ny fahoriany sy ny fitaraina mandehana tele lazaiko amintsika manatrika eto fa nangovotra ihany ny tenenjany. Mazava araka izany ny target ho an'ny pasteur Mayol satria
misokatra ho an'rehetra fanakalozan-kevitra ary voana tanteraka ny tenany ny andray anireo izay manana etaeta ifandray sy ifampiresaka aminy. Dikan'izany tsy misy afaka avaly, tsisy akanilikilika, atao ifanometanana rehefa malagasy eto Madagasikara na avy aiza fiaviana na avy aiza fiaviana, andao ifanometanana amonjy ity malagasy ity amin'ity fantrana ity. Fa dia eto izay vonona andray an-tanandroantsika jiaby eto ny GFM eto Bazenga Mahajanga vonona andrayntsika rehetrarehetra, tsy mampaninona na ray aman-dreny zanakitsika tsy fanao rehetrarehetra zany, fa zany tsy mampaninona na zany aloha manafotoka amin'ny fotoana zay te resaka amina mivantana amin'ny telefôna ameko ny numéro ray aman-dreny zanakitsika natao ifandray ary avelo za tsy hanao taka ny filoham-pirenena sarotra tono rehefa filoham-pirenena dia tsy mba afaka mifanerasera amin'izao fa hamonjy itsika mifandrany hifanerasera amintsika aza mihafahafa itsika rehetra. Ary tamin'ny feonambe ity dia efa hita taratra tamin'izany satria dia nisy ny fametrahana fanontaniana ho an'ny tsirairay.